Niteraka resabe raha vantany vao nahita ny sary Rinah Rakotomanga sy ny vadiny izay tao am-ponja nifaritaka tany amin'ny tapatsirasira Facebook. Etsy ankilany kosa dia maro no milaza fa efa somary salama i Mamy Ravatomanga any am-ponjan'ny Maorisiana amin'izao fotoana izao noho ny fahaizan'ireo miarafonja aminy izay mikarakara azy ao anatin'ny fonjan'ny Merloz any anosy Maorisiana amin'izao ankehitriny izao. Ka ny pisipitsony mahakasika an'izay ny fakafakena amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Ny tonga tsy miarahaba hono na mantesitra ka dia faly miarahaba isika rehetra mpanaraka sy tabaka an'ity chaîne ity tenako amin'ity androandroany ity. Arakin'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny raharaha Mamy Ravatomanga sy ny raharaha Rinah Rakotomanga no tena iopanantsika ato anatin'ity vidéo ity. Vantany vao miresaka any Rinah Rakotomanga isika sy i Mamy Ravatomanga dia ny zavatra tonga ao an-tsainy be sy ny maro angambany dia ny loko volomboasary avy hatrany. Izay loko volomboasary isan'ny tena nanjakazaka tao Madagasikara tao anatin'ny taona maro ary tsy vitany nanjakazaka izay fa maro ihany koa ireo olona izay tena nahita faisana nandritra ireny fitondrana volomboasary tao Madagasikara ireny tsy ilaza afa-tsy ny fanagadrana sy ny maro hafa ary ihany koa fanapotehana ny fiainan'olona maro tao Madagasikara tao nandritra izay fitondrany izy ireo izay. Tsy hoe amo fatamandry isika fa raisika ohatra zao isan'ny antony iray lehibe izay tena nampalahelo anireo zanakavaratra indrindra fa ireo zaviny fotsy avy any anosy be helvillany ny nafaty any donia izay naty tao am-ponja tao noho ny hetraketraka izay nataon'ireo loko volomboasary ary tsy nanan'izy ireo antra mihitsy moa izany tompoko vavy ny donia larainy disalegy izany fony izy nampidirin'izy ireo tao am-ponja ary tsy namelan'izy ireo raha tsy niala hatramin'ny ainy izany tompoko vavy ny donia izany tamin'ny izany fotoanandrony. Mazava ny havatry ny tompoko vavy tamin'izany fotoana izany na dia handeha hatramin'ny aiko aza ho izy tamin'izany fotoana izany fa tsy ho zakanareo izao valiny ranomaso izay milatsaka izao araky ny nambarany hatrany. Tsy niandrela taorian'izay tokoa moa dia io fa niongan'io ny volomboasary ary ireo zay tena nanjakazaka amin'izao fotoana izao dia tsy andrenesam-peo mihitsiny ao moa ireo zay niditra ny fonja ao ihany koa ireo zay nandositra ny alan'ny Madagasikara. Niady irery ny mpanakantony ny donia tamin'izany fotoana izany fa tsy hita taratra mazava ireo zay mba afaka nanampy azy tao anatin'izay adinatrehan'izay. Nefa tadidio fa ny tolona izay nataony dia tolona izay fiarovana ny tanin'ireo vahoaka maro izay misy mandroba tsotra zao. Amin'izao anefa dia maro ny resaka mandeha etsiroa amin'ilay hoe mampalahelo makatso makaroa ny nahazo anireo izay mpikambana ao anatin'ny volomboasary indrindra fa vantany vao nahita aniny sary ny Rinah Rakotomanga sy ny vadiny izay niparitaka iratapotsirasira Facebook iny amin'izao fotoana izao izay sary nalaina tao am'fonja moa izay sary zay ary niteraka resabe sahady eo anivon'ny fiarahamonina amin'izao ankehitriny izao. Ao moa ireo zay milaza fa tena valifaty tsotra zao ao kosa ireo zay milaza fa rariny sitsy ny raha toaka ireny ny zavatra mahazo an'zareo amin'izao fotoana izao satria maro ihany koa ireo olona izay simba fiainana sy nahita faisana nandritra ireny fitondrana teo aloha ireny ka rariny ihany koa ny zavatra izay mahazo azy ireo amin'izao ankehitriny izao hoy ny sasany. Ny mpisolo vava azy ireo moa hetsy andanin'izay dia tena manameloka tanteraka an'izay fiparitahan'ny sary etsero izay lazain'izy ireo fa manohitohina ny présomption d'innocence ny amin'ny olon'izy ireo izay mbola tsy nandalo fitsarana akory nefa dia efa miparitaka etsero ny sarin'izy ireo ao anatin'ny fonja izay. Etsy ankilan'izay malaza be ihany koa amin'izao fotoana izao any anosy Maorisiana ny raharaha mahakasika ny Mamy Ravatomanga sy ny fidiran'ny fonja ao Merloz ao amin'izao ankehitriny izao. Raha ny tsapa sy hita mantsy dia tsy maintsy nampidirana amin'io fonja io izany Mamy Ravatomanga izany efa amambolana izay no nidirany an'izany fonjan'ny Merloz ao anosy Maorisy ao. Fa talohan'izay dia ny raha nahita sy ny raha nalala fa tena nandalo tsy fahasalamana ny tenany ary hita tany amin'ny toeram-pitsaboana foana izy tao anatin'ny izany rehetra izany na talohan'ny fitsarana na taorian'ny fitsarana azy
dia hita fa tena nano sarotra izay toe-pahasalamany mpandraharaha Ravatomanga izay raha tany nosy Maurice tany fa na dia eo aza nefa izay toe-pahasalamany izay tena marefo zay tsy nahasakana anireo mpitsara sy ny tompona ndraikitra tany an-toerana tany ny tsy hanatsofoka azy any amin'ny fonja ny merlozy izany rehetra izany satria nilaza izy ireo tamin'izany fotoana izany fa misy izay ilaina rehetra any amin'io fonja izay ho ampidirana any Mamy Ravatomanga io mba ahafahana manara-maso izay toe-pahasalamany izay amin'izay mantsy mba tsy misy ahina intsony ny ainy na dia any amponja azy amin'izao ankehitriny izao dia marina tanteraka izany rehetra izany satria raha ny vaovao izay miely etsiro amin'izao ankehitriny izao dia ny nahazo aina izany mpandraharaha Mamy Ravatomanga izany any nosy Maurice any amin'izao fotoana izao na dia ao amponja aza ny tenany dia maro ireo izay voafonja miaraka aminy ao no nanatona sy nifampiresaka taminy ary mifandraharaha sy miara-misalahy aminy ao anatin'izay fonja numerolozy zay eo ihany koa ireo izay mpanao masazy azy ao ihany koa ireo izay mpanety volo azy izay tena azo lazaina fa tena tsara karakara izany mpandraharaha malagasy izay mifonja ao amin'ny fonja ny nosy Maurice ao amin'izao ankehitriny izao noho ireo voafonja marobe izay miaraka aminy ao izay tena mangetaheta fatratra ny fiarah-miaina amin'izany mpandraharaha malagasy izany izay lazain'izy ireo fa tena afaky ny manampy izy ireo ary mahay miara-monina amin'izy ireo ihany koa moa ity mpandraharaha malagasy izay mifonja any nosy Maurice any amin'izao ankehitriny izao midika izany fa tsy tahaka ny ireny fonja izay tena mampijaly ny mpifonja ireny zany ity fonja any nosy Maurice ity fa tena hafa mihitsy ny fikarakarana ireo voafonja ao anatin'izany ary manaja tanteraka ny hasiny sy ny zony maholombelona izany ity fonja ao nosy Maurice ity proof mitohaka mitendany izao izay fikarakarana manokana izay nahazo any mpandraharaha malagasy izay mifonja ao amin'ity fonja numerolozy ao Maurice ity amin'izao ankehitriny izao midika araka izany fa hiha tsara mandrakariva araka izany ny toe-pahasalamany ity mpandraharaha malagasy ity na dia ao amponja aza ny tenany amin'izao fotoana izao dia tsy mahasakana an'izay toe-pahasalamany tsy hiha tsara izay izany fidirany fonja ao nosy Maurice ao amin'izao ankehitriny izao ireo voafonja namany kosa raha teo dia tena miezaka mafy sy manampy azy mafy ao anatin'izay fonja izay misy azy ireo amin'izao ankehitriny izao izay no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadino fi ny milaiky ny video antsika ary tsarovy hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny video zay lefa nahita isan'andro tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa